Toboko vavy andriambavilanitra sy toboko lahy lohany tokantrano faly miarahaba isika rehetra manaraka an'ity chaîne ity ary androany isika iresadresaka ny mikasika ny Big MJ sy ny ireo antony rehetra mahatonga ny zavatra ataony Big MJ ankehitriny. Mety tsy marina ny fomba fijerentsika fa hamakafaka ny mikasika ny Big MJ isika ary hamakafaka ireo fotoana nandalovany sy ireo lalantsavitra izay nandalovany ihany koa. Mialohany hidirantsika amin'izay zavadrehetra izay dia toy ny mahazatra foana azadino ny manao abonnement ny chaîne tsika, indrindra manao j'aime ny vidéo izay alatsako ity ary hametraka ny commentaire sy mifanakalo hevitra sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany. Zay hoary noela andeha ary hidirantsika ny resaka mikasika any Big MJ lehilahy manambola, i Big MJ mpanakanto malaza izay tena malaza eto Madagasikara ary anisan'ny tena fitaratra ny artista zandry raha izany mpanakanto Big MJ zany no resahana. Araka ny lovantsofina dia i Big MJ dia olona anisan'ny mbany jalijaly ary anisan'ny olona niady mafy tany taloha tany fa tsy nekeny ambompony zany fa nasiny ezaka ny ambompony rehetra ary nataony ny ezaka rehetra mba hatratrarany ny nofinofiny. Jereo ankehitriny fa tena tanteraka tokoa ny nofinofiny mpanakanto Big MJ. Mety tsy zato isanjato ny nofiny Big MJ zay tanteraka fa azo lazaina kosa efa tena anisan'ny takatra ireo ankamarony nofinofiny ireo raha izany mpanakanto Big MJ izany. Raha ny lovantsofina ho ahy, masoko tsy nahita fa nisofiko ny nahare, i Big MJ dia anisan'ny coiffeur ary mpiety volo teny Ambohipo. Tsy misy tsy mahafantatra an'izany Big MJ zany raha re olona tamin'ny promotion Big MJ fa izy dia olona anisan'ny tena olona sahirana ary tena mitrongy vao homana izany mpanakanto Big MJ zany ary nanao coiffeur izy ary ireo namany tamin'izany fotoana izany dia efa nafantatra ny tanjony izany mpanakanto Big MJ zany fa nanery mafy mba ho tonga olo malaza izy ary indrindra resaka fitafy dia tena tsy hitsitsiny mitsy tamin'izany fotoana izany fa efa nanofinofo américain i mpanakanto Big MJ tamin'izany fotoana izany. Rehefa nanazavany nofinofiny izy tamin'izany fotoana izany dia maro ny tsy natakatra ary tena maro ny olona mandrambiraby any Big MJ. Mety tsy milaza mivantana fa any anatin'ny eritreritra izy ireo dia milaza fa hoe hafahafa tanjona ity bandy ity. Ankehitriny dia tsapany ireo izay olona nilazany ny tanjona fa tena tratrany ny tanjona ary maro amin'ireo dia fiera amin'ny Big MJ fa tena lehilahy miketrika tokoa izany Big MJ izany. Ohatran'izany foana ny fiainana eto ambonin'ny tany dia ny anao mbola tsy tafita dia misy olona ilazanao ny tanjonanao dia tsy maintsy mankadala ary tsy maintsy manambany fa raha vantany voatratranao iny tanjona iny de ireny ndray no mijoro vavolombelona aminao mba haniraka olona ho toanao ary hilaza amin'olona fa manaova toy ny anina fa iny tena fitaratra tsy mamela irery ny nofiny fa tsy maintsy ataony ny ezaka rehetra mba hatanteraka izay rehetra kasainy. Anisan'ny hira izay tena nahafantarana any mpanakanto Big MJ mo ilay hira miteny hoe tiatia oyoyoyo, iny no tena anisan'ny hira izay tena nahafantarana ny mpanakanto Big MJ. Dieny mbola tsy malaza ny olona anankiray dia maro ireo teny mahery ary maro ireo latsalatsa indrindra ireo kafara hazony ireo artista izay mbola tsy malaza vo manomboka iny zavatra iny. Fa ny ao anatin'ny eritreritry ny artista tsirairay avelao ny hasavita no fampitsarana ary avelao ny fahombiazana no hananatra anareo tsirairay fa rehefa tafita dia hovaliko aminareo daholo izany zavatra teneninareo retraretra izany. Tsy azo lavina izany ary tsy afaka handainga izany fa ny ao anatin'ny eritreritra ny artista retraretra tsy malaza dia toy ny zany daholo. Rehefa izy malaza dia hamaly tsikelikely ireo kafara sy ireo latsalatsany ireo olona izay mpandatsa fa tsy mba mankahery amin'izay tanjona izay tiany tratrarina. Ankehitriny anefa dia nalaza i mpanakanto Big MJ. Rehefa nalaza i mpanakanto Big MJ dia efa manana bala afaka amalina ireo mpikafara ary manana bala afaka itifirana ireo zay mpandatsalatsa ka dia tsy misalasala i Big MJ fa mamaly avy hatrany ny resaka olona izay mandrambiramby any mpanakanto Big MJ. Raha vantany vao manao zany anefa i Big MJ dia miteraka resabe indray fa olona tia manambany olona tia
rehareha tandremo fa mandalo ny laza, tandremo fa tsy ny zava-drehetra no vita ny vola aman-karena eto ambonin'ny tany, nefa tsarovo i Big MJ dia mbola tsy nalaza izy dia efa nilatsalatsain'olona ary efa nilatsaka tao anaty sainy hoe rehefa malaza dia asa vita no ifampitsarantsika ary indrindraindrindra avelao ny fahombiazako hamaly anareo tsirairay. Ankehitriny dia efa ao anatin'ny fahombiazana zany i Big MJ, ahoana moa tsy hamaly ary ahoana moa no tsy hanapirofo amin'ny tsirairay fa izaho dia olona mafy na vita nandesy ny fijaliana ary indrindrandrindra na tsisy nankahery aza dia vitako foana nanatratra ny tanjoko ary vitako foana ny nandesy ny fahantrako ary tsy nijanona tamin'ny andohako. I manko indraindray dia izay mitifitra ihany no mahatsapa ny voa ary izay mpanamban'olona ihany no mahita olona manamban'olona. Mino ve ireny olona izay milaza fa i Big MJ dia mpanamban'olona dia tsy ireny foana no mitifitifitra Big MJ ao am-pejiny, ireny no milaza fa hoe i Big MJ tsy mahay mihira, i Big MJ dia tampohany nanambola, i Big MJ dia bla 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 sy ny sisa tsy voatanisa. Raha vantany vao mamaly iny resaka iny i Big MJ dia lazaina avy hatrany fa mpanamban'olona ary olona tia rehareha tia sehoseho, nefa ianareo ve mandinika i Big MJ ve fo vato, i Big MJ ve tsy mare marary ary Big MJ ve diso zato isanjato, i Big MJ ve tsy mba manana izany fahamarinana izany, fa ianareo mipitifitra foana ny marina ary nitifitra izay ataonareo Big MJ de mino ve ianareo fa tsy marary amin'ny izany mpanakanto Big MJ izany. Fa raha vantany vao mamaly anareo ny Big MJ dia lazaina fa izy no mpanamban'olona, nefa ny tena marina ny bala ny Big MJ dia tsy zakanareo, ny bala izay nalefanareo taminy ihany no naveriny taminareo ka tsy zakanareo hany ka mitsaratsara i mpanakanto Big MJ anareo fa i Big MJ dia manamban'olona tia sehoseho ary matetika ireny olona izay mitifitra Big MJ ireny raha vantany vao valiny Big MJ di ireny ndray no miantso tody, ireny ndray no mandatsalatsa milaza fa hoe manampetra ny zava-drehetra, tandremo fa indray mpimaso no andravan'Andriamanitra izao arena rehetra izao. Izany raha dinina izany teny izany dia ohatrany ozina sikafara ary indrindra fa firariana ny namana izay efa nahomby mba ho rendrika. Izany dia tsy toetsaina avy amin'Andriamanitra ny toetsaina toy izany fa tena toetsaina ratsy mihitsy ny toetsaina toy izany. Dirantsika kely izay resaka mikasika any Big MJ izay tsy mahay mihira izay, satria be debe ny olona milaza fa i Big MJ dia tsy mahay mihira, i Big MJ dia ratsy feo ary indrindraindrindra i Big MJ dia tsy mendrika ho mpanakanto ho reharehany malagasy sy ho reharehany ity Madagasikara ity. Misy bandy filôzofy araiky mpanoratra filôzofia, izy nilaza ka nanao hoe ny famotorana ny fo amin'ny zavatry ny tany no loharano ipoirany alahelo sy ny fahoriana, nohony zany tsy izay mahay no tafita fa izay tafita no mahay, ary anisany avendranana izay tena ngeza indrindra eto ambonin'ny tany ho izy ny tsy fahaizana mamoaka ny fahaizana, izany dia anisany avendranana izay tena maventy. Nohony zany olona mahay mamoaka abadoany ho lasa fahaizana dia anisany tena farangitan-tsaina lehibe izany. Nohony zany ianareo rehetra izay milaza fa Big MJ tsy mahay mihira nefa vitany nandafo ny kanto izay ananany ary vitany namoaka ny zavatra tsara ao anatiny ary indrindraindrindra navadiny ho vola aman-karena izany zavatra izany satria efa ny vola amizao no ozatra ny fiainana, nefa vitany nampandray izany amin'ny vola dia midika izay fa olona tena manam-pahaizana i Big MJ. Ianao zay milaza fa i Big MJ tsy mahay, aiza ary ny fahaizanao, vitanao ve ny namadika izany ho vola ary vitanao ve no namadika izany ho lasa laza reharehany tany aman-danitra, indrindraindrindra ho reharehany ity Madagasikara ity. Apetraho aminao ny fanontaniana fa aza faly manaratsy sy mikafara, indrindraindrindra mandrambiramby ny hafa izay efa navita. Zay sy zay koa moa ny amin'iny re tompoko vavy sy tompoko lahy, fa ny teny amaranako azy dia toy izao: i Big MJ izay lazaintsika fa tsy mahay mihira dia efa tsy mangataka amintsika ary efa tsy mitrosa amin'olona ary indrindraindrindra efa vitany ny manatanteraka ny nofinofiny rehetrarehetra. Nohony zany dia mahay ihany i Big MJ ary mafy ihany Big MJ, indrindraindrindra maranitra koa i mpanakanto Big MJ.
zay ny amin'iny fa anjarantsika rehetra mandinika sy mamakafaka indrindraindrindra mitsakotsako ny zavatra nitenenintsika rehetrarehetra teo iny fa raha ohatra mo misy nisosokevitra sy fahitanao mikasika an'izay mpanakanto Big MJ zay dia malalaka ny fanehoan-kevitra apetraho ao amin'ny video ao ny commentaire indrindraindrindra rehefa tafapetraka ny commentaire azadino foana ny miabone kely ny chaîne atsika satria iny ihany no ahafahantsika mifankahita sy mifanerasera rehefa mandatsaka ny video matetika ato anatin'ny chaîne ny tenako zay fa hametra veloma izaho veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby hoe tsao tsao velomo.